Madagasikara nosy anisan'ny lehibe indrindra eto amin'ny ranomasimbe indianina. Manan-karena tokoa na ara-kolontsaina na ara-toetrandro, ao koa ireo harena maro tsy voatanisa. 80 isanjato ny zava-maniry sy mananaina ao aminy tsy fahita hatraizatraiza. Indrisy anefa fa isan'ireo sokajiana ho mahantra maneran-tany izy, ary koa anatin'ireo firenena 5 marefo indrindra manoloana ny fiovan'ny toetrandro. Aintany any atsimo, fikaon'ny rika mahery vaika any avaratra andrefany, fiotsahan-tany any atsinanana sy afovoantany. Tsy afa-miala ihany koa Antananarivo. Miisa 3 hetsy sy 1 tapitrisa ny mponina ao an-drenivohitr'i Madagasikara, izany hoe 5,1 alina isaky ny kilometatra tora-droa. Toy ny tanan-dehibe rehetra dia miatrika ireo sedra misy ankehitriny koa Antananarivo. Kalitaon'ny rivotra iainana, ny fahasalamam-bahoaka, ny fahadiovana sy fidiovana, fa indrindra ireo fanampy vokatry ny toetrandro sy ny fiovan'ny toetrandro. Efa mahatsapa fiovana eo amin'ny toetrandro tokoa ve mponina Antananarivo? Raha misy ny fiovana, toy ny ahoana ny fisehony? Aiza ho aiza ny fikarohana mikasika izany? Ary inona no azo atao? Fanontaniana maro tokoa ireo izay irariana ahitam-baliny ary mba hiantefa amin'ny sarababem-bahoaka na ireo mponina an-tanan-dehibe izany na tsia, manomboka any amin'ny tompon'andraikitra ka hatrany amin'ny olon-tsotra ary any amin'ireo teknisiana sy siantifika. Hiezaka hamaly ireo fanontaniana mipetraka ireo isika amin'ny alalan'ity horonan-tsary ity, izay miendrika fanadihadiana sy fakan-kevitra nampandraisana anjara sokajin'olona maro samihafa eto an-drenivohitra. Anontany manam-pahaizana manokana mikasika ny toetrandro sy ny tontolo iainana isika. Andray ny hevitry ny tanora sy ny ankizy. Hitondra antsika eny an-dalambe koa ny horonan-tsary, hifanakaiky am-ponina. Hiditra ny amin'ny biraon'ireo tompon'andraikitra isika ahafantarana ireo hetsika efa tanterahina, ary indrindra anatina solotenan'ireo sehatra tena hiantefan'ny fiovan'ny toetrandro, toy ny fambolena sy fiompiana, ny fahasalamana, na koa ny fampianarana sy ny fanabeazana. Roso ny dia, ireo mpikaroka momba ny toetrandro no anomboantsika ny fanadihadiana. Ndeha iaona amin'ireo manam-pahaizana manokana eo anivon'ny meteo Madagasikara isika ametraka ireo fanontaniana fototra mahakasika ny fiovan'ny toetrandro. Alohan'ny resahana ny fiovan'ny toetrandro na ny fiovaovan'ny toetrandro, dia tsara fantarina ngamba le atao hoe toetrandro. Ny toetrandro dia ny fisehony singa rehetrarehetra mandrafitra ny atmosferan'ny tany ka miankina amin'ny fiovan'io singa io ny fiovan'ny andro. Anisan'ny jerena manokana amin'izany ohatra ny fiforonan'ny rahona izay mivadika orana, ny fitodika sy ny fitsokan'ny rivotra, ny sandan'ny jindry, eo ihany koa ny maripana, izany hoe misy karazana mpiazaka maromaro refesina sy rahamaso ao anatiny, dia izay no ahafantarana ny toetrandro. Mitenitsika ny hoe changement climatique dia fiovan'ny toetrandro zay. Izany hoe fiovana mandritra ny taona maromaro, mety ahitana fiakarana, mety ahitana fidinana, ary mety tsy hisy ihany koa ny fiovana. Raha miresaka indray ny variabilité climatique na ny hoe fiovaovana, dia ny fisehony zay toetrandro zay isa-taona ohatra, na isaky ny fahavaratra ohatra, na isaky ny ririnina, eny fa nahatra amin'ny hoe isam-bolana ary, dia izay ny voafaritra ao anatin'ny hoe fiovaovan'ny toetrandro. Samy hafa tanteraka ny hevitra finosin'ireo teny anankiroa ireo. Ananantsika ary zao ny fototra hitondrana ny fanadihadiana. Ny fiovan'ny toetrandro dia fiovana eo amin'ny toetrandro izay hita amin'ny alalan'ny fiovan'ny salanisa mandritra ny vanim-potoana maharitra, 30 taona amin'ny ankapobeny na mihoatra.
ny fiovaovan'ny toetrandro kosa dia entina milaza ny elanelana misy eo amin'ireo antotanisana andritra ny vanim-potoana voafaritra iray, ohatra hoe volana iray na taona iray eo amin'ny toerana iray mihoatra amin'ny antotanisa anatin'ny 30 taona na mihoatra mifandraika amin'iny vanim-potoana sy toerana voafaritra iny ihany. Noho izany, ny fiovaovan'ny toetrandro dia refesina amin'ny alalan'izay elanelana izay. Ahoana no hevitry ny ankizy kely ary ny tanora? Inona avy ireo fahatsapana voaray teny an-dalambe? Bien évidemment. Amin'ny vaovao amin'ny télé sy ny radio zao na enoko an'izay. Indray avy be ny orana, indray tsisy orana mihitsy. Ny vanim-potoana ohatra hoe ririnina, tsy tonga ny ririnina fa lasa fahavaratra ohatra hoe mahitany foana ny eto amintsika. Fiovan'ny rivotra. Re ara scientifique fiovan'ny toetrandro zany dia na fiakarana be na fidinana be ny température moyenne globale. Betika avon'orana avy tapoka nefa ny andro ara mipoaka andraindray mangatsika izay. Fa maheno tsara mihitsy aka atao hoe ririnina raha taka amin'ny taloha dia hoe tena hoe tonga dia mangatsika, nefa zao raha hoe ririnina zao raha fahafantarako azy dia lasa oatra mivadibadika be. Ohatrany hoe le andro miovaova ohatra hoe mafana androany dia mangatsika tamo. Tsy stable tsony zany le toetrandro fa lasa miovaova be, na ny rivotra raha misy rivotra dia aveo maina tampoka tsisy rivotra. Ny fiovan'ny toetrandro tena matetika ny hoe changement climatique. Miova ny toetrandro eto amin'izao tontolo zao, amin'izao fotoana zao, ka io mahatonga ny course de zone ho simba. Dia tsy karoka aloha zany satria izaho olona variana variana amin'ny fivelomana sy ny samihafa. Izay tsy haiko. Toetrandro sy miralenta, loha hevitra manana ny lanjany tokoa izany ankehitriny. Manome ny heviny ny fikambanana vehivavy miray Amboditsiry, ahitana vehivavy efa miantsehatra sahady amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Tena misy fiovaovan'ny toetrandro, misy tondratra be na maintany be, miovaova zany fa tsy mipetraka amin'ilay taloha misy ny fizarataona efatra, fa izao tsika ohatran'izay teny atongavana dia tonga le miovaova zany. Tamin'ireo olona 730 no adiadiana, mahery ny 590 no nilaza fa efa nahareny momba ny fiovan'ny toetrandro. Tsy vaovao araka izany ity lohahevitra ity. Ny haino aman-jery, ny boky amangazety, ny sehatry ny fampianarana sy ny fampiofanana no fantsom-pifandraisana nampitana izany. Manana ny lanjany koa ny tambazotra sosialy, ny eo anivon'ny fiangonana amin'ny fampahafantarana ny momba ny fiovan'ny toetrandro. Manodidina ny 400 nanontaniana dia nilaza fa eo ihany ny fahalalan'ny momba ny lohahevitra resahintsika etona. 220 ireo mahazoazo ratsy, 700 monjany namaly fa manana fahalalana tsara mahakasika izany. Tsy nisy nahafantatra mazava ny atao hoe fiovan'ny toetrandro ny mpandray anjara. Manjavozavo ny valiny. Tsy voavaly araka ny tokony ho izy ny mahasamihafa ny fiovana sy ny fiovaovan'ny toetrandro, na niezaka namaly aza ny antsasamanila ny mpandray anjara hoe mahafantatra izay fahasamihafana izay. Rehefa nasaina nandroso fanazavana izy ireo dia toa mifangaro tanteraka ny dikany voambolana. Inona no antony mahatonga ny fiovan'ny toetrandro? Ahoana ny fisehony? Inona avy ireo fiantraikany? Manao ahoana ny fiatrehan'ny mponina Antananarivo izany? Ahafahantsika mamaly ireo fanontaniana ireo, ndeha ampitahaina ny valin'ny fanadihadiana momba ny fahatsapam-ponina ny fiovan'ny toetrandro, ny hevitra ireo manam-pahaizana ary ny antotan-kevitra efa misy. Na ny fiovan'ny toetrandro na ny fiovaovan'ny toetrandro dia avy amin'ny fiakaran'ny tahany entona mpanefika na ny hoe gaz à effet de serre eo anivon'ny atmosfera ny tany. Io entona io dia efa nisy hatr'izay ary ilaina ny fisihany, fa ny olana miteraka an'ilay fiovan'ny toetrandro dia ny fiakaran'ny tahany. Ny antony mety hahatonga an'izay fiakaran'ny tahany entona mpanefika izay dia tsy inona akory fa ny
fampiasantsika zanak'olombelona ihany ireo angovo miteraka an'io gazy io. Anisan'izany ohatra ny fampiasana ny fitaovam-pitaterana mamokatra gazy karbonika, eo ihany koa ny famokarana ny setroka isan-karazany dia raha hoantsika eto Madagasikara dia tafiditra ao anatin'io ny doro-tanety sy ny doro-ala isan-karazany. Anao vao tonga ty fotsiny dia gazy be fotsiny hitanao manerana Antananarivo, tsy misy rivotra mba madio satria be loatra le tôbily, le briky dorana regny moa zany surtout mahatonga ny vokatry ny rivotra maloto amin'ny setroky ny tômôbila orinasa PDP tsangana eto. Dia resaka ohatra hoe fandripahana ala, ny industrialisation an'ireo firenena matanjaka ireny zao dia efa anisan'ny mampanova ny toetrandro ihany koa. Ny resaka fanaovana tavy io zao dia efa anisan'ny zavatra tena ratsy mihitsy eto amin'ny firenetsika. Ny réchauffement climatique zany dia tsy avy amin'ny olombelona aloha raha zany manokana. Mivangongo loatra ny olona eto Antananarivo na ny olona fotsiny mivangongo ara na tsy mampiasa fiara dia efa mampahatonga ny maripana miakatra eto Antananarivo izay fivezivezen'izay. Miampy mivezivezen'ny fiara, miampy ny fifangongony fampiasana entona mangeja hafanana amin'ny alàna fampiasana arina fandrehatra, miampy ny fandoroana briky manodidina ny tanàna, miampy ny fifangongony fako, izany hoe ny fomba fiainan'ny Antananarivo renivohitra mihitsy ny tena mampiakatra ny maripana eto Antananarivo ankoatra ny fiovan'ny toetrandro. Misy zany ilay hoe maripana manomboka miakatra vokatry ny fiovan'ny toetrandro, fa ny tena mampatonga maripana tena miakatra eto Antananarivo renivohitra dia vokatry ny fiainam-pony eto Antananarivo renivohitra mihitsy. Efa hita taratra eto Antananarivo ny fiovan'ny toetrandro. Manamarina izany ny tatitra ofisialy navoakan'ny Meteo Madagasikara tamin'ny 2024. Nahitana fiakarana ny maripana ary fikorontanana kosa ny rotsakorana. Raha jerena ireo antotanisa ara-toetrandro voarakitra nandritra ny taona 2017 hatramin'ny 2020 dia hita fa misongadina tokoa ny fiovana. Tao anatin'ny 80 taona niakatra ny maripana ambony indrindra sy ambany indrindra, fiakarana manodidina ny 1.2 hatramin'ny 1.4 degré Celsius no voarefy. Ho an'Antananarivo hita fa maneho fironana midina ny tahan'ny rotsakorana. Nisy fienana hatramin'ny 5.4 mm isan-taona, izany hoe fienana hatramin'ny 7.9 mm tao anatin'ny 80 taona. Fienan'ny rotsakorana azo lazaina fa goavana tokoa izany. Ndeha hiverenana ny fanadihadiantsika. Mihoatra ny ampatelon'ny olona no nilaza fa ny doro-tanety dia anisan'ny antony mahatonga ny fiovan'ny toetrandro. Manarak'izay ny fandripahana ala sy ny indostria. Nisy koa ireo nilaza fa ny fahalotoan'ny rivotra, ny tsy fahaiza-mitantana ny fako dia antony anankiray. Misy aza manameloka amin'ny politika. Raha hitenitsika amin'ireo hoe trangan-javatra tsy dia fahita matetika miankina amin'ny fiovan'ny toetrandro, toy ny hoe tondra-drano, ny haintany ary ny rivo-doza. Nateti-pitranga izy io tatoato raha ny Madagasikara manokana ary ny amafia ny heriny. Azo lazaina tsara fa mifandray amin'io fiovan'ny toetrandro io izay zavatra izay satria rehefa miakatra ny hafanana misy ny fiforonan'ny rano dia misy ny oram-be mivadravadra milatsaka ao anatin'ny fotoana fohy dia izay no miteraka tondra-drano. Dia mbola io fiakaran'ny hafanana io ihany raha ny amin'ny ranomasina sy izay fiforonan'ny rotsakorana izay no miteraka ny fiforonan'ny rivo-doza. Ary izay ihany koa fiakaran'ny hafanana izay sy ny tsy fahampian'ny rotsakorana izay nolazaina teo no miteraka ny haintany. Ka noho izany azo lazaina fa mifandray amin'ny fiovan'ny toetrandro ireo trangan-javatra ara-météo na ara-climatolojika ireo. Raha tsy haka ohatra tsika ho an'ny nitranga tamin'ity taon'ity tao anatin'ny 2 volana monja dia nisy rivo-doza anankitelo nazo any Madagasikara ary nitondra takaitra be dia be. Tamin'ny fahasalamana lasa mora mihetsika ny alerziako, lasa mora marary kely aho. Dia rehefa marary dia tsy afaka makaty am-pianarana. Ohatra hoe lasa miakelo ny vokatra sakafo mandritra ny vanim-potoana ny haintany na rehefa misy rivo-doza maro ny trano simba sy ny zavatra ohatr'izany. Satria miakatra ny vidianana amin'ilay simba ny voly dia lasa sahirana ny
ohatra fotsiny hoe tamin'ny 2017 ny Maintany dia sahirana ny vahoaka satria tsisy ny rano. Mangetaheta aby ny biby, malazo aby ny plante rehetrarehetra io. Teo anatin'ny 5 taona teo mantsy ny zazo nefa lehibehibe ohatra natsapana azy. Eo amin'ny sehatry ny fiainana andavanandro mihitsy ilay izy. Zao tsika tokony mbola razo lazaina tokony hoe mbola mamaraparana favaratra amin'izao. Zao nefa dia efa manomboka tsy misy indray ny orana. Ilay izy efa tsy afaka mamboly mangazy tsony amin'izao fotoana izao. Nefa rehefa tonga koa ny orana, tonga dia be orana be koa. Dia misy zavatra tsy mahazaka orana ihany koa nefa dia misy fiantraikany tokoa izany amin'ny lafiny famokarana, ara-toe-karena, ara-piarahamonina. Tsy naniry tsara ara-dalàna izany ilay voninkazo nambolenay satria tratran'ilay maintany be. Mpamboly voninkazo mantsy izay mikarakara voninkazo. Dia nisy fahasimbana kely. Dia izao izy izao vao efa manomboka miarina. Izay ny hitako hoe misy fiantraikany tamin'ny asan'ny VM. Mivadiky ny rindran-dama misy mihitsy izany ara-boajanahary no mahatonga an'izay. Lasa mahantra firenena satria miovaova ny toetrandro. Ny tontolo iainana mihitsy izany no simba tanteraka satria na ny zava-maniry raha izao tsy handeha amin'ny laoniny mihitsy izany. Raha ny eto andrenivohitra voalohany indrindra andrenivohitra aloha izany dia efa tena efa tsy voavatsy izao le climatisation-ny eto izany satria efa lasa tsy maintsy mibetsaka ny aretina sy ny ohatr'izany. Io efa ela mihitsy io e. Tsy voay efa mihoatra ny 10 taona mihitsy izy io. Ny fiainana andavanandro miova koa, vidim-piainana. Taloha izany ohatran'ny hoe mois d'avril loatra izao tena mbola hoe tsy mangatsiaka be noho izao. Fa amin'izao rehefa vao tapatapaky ny avril dia efa miditra ny atsika. Taloha izao raha ohatra hoe tapatapaky ny septambra dia efa avo be ny orana, efa nisy orana. Fa nefa ny taty alohan'izay dia efa nanomboka tsy efa ho janvier-tsika vao tena mahita orana. Lasa ohatrany tsy dia normal, lasa be ny aretina 2010 ny nakaty. Rehefa orana dia tena oram-be, ary rehefa mafana dia tena mafana be. Miasahirana ny olona vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Raha rotsakorana kely tokony tsy hahatondraka tanàna izany eto Antananarivo dia efa lasa mahatondraka tanàna. Ilay izy izay fahatondrahan'ny rano eto Antananarivo izay tsy voatery ho fiovan'ny toetrandro fotsiny, fa mety koa ilay izy foto-drafitr'asa tsy manjary. Izany hoe na niova izany ny toetrandro na tsy niova ny toetrandro vokatry ny tsy fisian'ny foto-drafitr'asa manaraka ny fiantra tokony ho izy dia mora dia marefo kokoa ny mponina Antananarivo. Izay izany ny fahatsapana voalohany. Faharoa vokatry ilay fivangongoana dia marefo kokoa izany ny olona mivangongo. Any amin'izay toerana maro mpivangongo eto Antananarivo renivohitra no marefo indrindra amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ny fahatsapana fahatelo dia hoe tsy manana fahalalana hiatrehana mihitsy ny andro tokony mponina Antananarivo raha mikasika amin'ny fiovan'ny toetrandro, ary tsy manana viana akory hiatrika ny fiovan'ny toetrandro. Rehefa tsy manana viana izy sady tsy manana eritreritra hiatrika amin'ny fiovan'ny toetrandro zany dia marefo ihany izy. Ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro aloha zany tsabo marihana fa tsy voafaritra amina toerana iray. Fa izy io araka ny fiaraha-malala eran'izao tontolo izao dia efa hiatraikany ary efa miara-manaiky izany izao tontolo izao fa misy fiatraikany ratsy amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fiovan'ny toetrandro. Fa raha miresaka ianao hoe Antananarivo renivohitra manokana, ny zavatra tonga atao tsaiko amintsika miresaka izao dia ny fiatraikany fiovan'ny toetrandro any amin'ny lafin'ny sehatra ny famokarana. Ohatra fotsiny izao hoe ny fiovaovan'ny fiavian'ny rotsakorana, fiavian'ny fahavon'ny olana izany, ny fahakelezan'ny rotsakorana. Mety misy fotoana betsaka tampoka mihoatra ny tokony izy ny rotsakorana. Izany rehetrarehetra izany miteraka. Ohatra izao hoe lasa mikorotana ny tetiandro mpambolen'ny tantsaha. Mety misy biby izay tsy ho heverina fa tokony hanimba ny vokatra, manimba ny voly. Lasa misy fiantraikany ratsy zany any amin'ilay famokarana. Mazava ho azy zany fa tsy maintsy mena ny famokarana. Ary aty afara rehefa ela raha tsy voafeza olana izay dia miteraka fahantrana. Raha ho an'i Madagasikara manokana tsika ny izao efa tafiditra ao anatin'ilay firenena marefo indrindra aty Afrika raha ny resaka fiovan'ny toetrandro no asiteny zany. Raha ataontsika hoe eto Antananarivo manokana zao tsika angamba raha ataontsika hoe tany amin'ny 20 taona lasa tany tsy hisy eritreritra mihitsy hoe hanana olana ara-drano Antananarivo.
le olana nadranona Antananarivo tsy le hoe ranonroan'ny Jirama ihany a fa na ny rano eny amin'ireny ranony koa ara dia hitantsika fa misy vanim-potoana tena maritra azy. Misy fiantraikany be zay satria eritrereto fotsiny hoe ny mpanasa lamba amin'iny ranony kopa iny a dia miteraka be dia be zany olona tsy afaka manasa lamba amin'ny vanim-potoana sasany satria ritra ny rano, dia mitraika be aty amin'ny fiainantsika izay na tiana na tsy tiana. Fa ho any amin'ireo mpamboly manodidina Antananarivo a tsapantsika ihany koa hoe metara miemotra le vanim-potoam-pambolena zany. Dia ho anahy zany nisan'ny tsapako manokana dia hoe lay faritran'ny rano anankiray a, lay fiainan'ny vanim-potoana ilatsahan'ny orana anankiray faharoa, fa ny fidanitry ny hafanana amin'ny vanim-potoana ny lohataona sy ny fahavaratra zany tena tsapa satria rehefa manaraka ny vaovaon'ny météo tsika dia hitantsika ihany hoe misy fotoana eto Antananarivo tafiakatra 30 degré celsius ny hafanana izay raha tany amin'ny 12 taona lasa tany ary mbola tsy nisy nieritreritra an'izany hoe hatratran'izany hafanana izany fa ny Mahazengah ianao mahita an'izany hafanana izany fa efa iainana izany eto Antananarivo. Dia izay ny teneniko hoe mety tsy ho anahy rehetra fa mety tsapan'ny olona rehetrarehetra angamba. Ny tanàna an-drenivohitra tsy renivohitra raha tsy misy olona, fa nisan'ny olona no marenivohitra azy. Dia ny olona sy ny foto-drafitra sy rehetrarehetra. Dia ny fitantanana an-drenivohitra sy ny fampandrosoana an-drenivohitra nefany a arak'izay hoe misy olona be dia be izay dia sarotra be raha vao misy miova loatra ny fitantanana. Ohatra ndao ataontsika avy tampoka be ny orana amin'ny fotoana tsy tokony avy iny ka tsy niomana tsy nanana plan de mitigation le tompona andraikitra ao amin'ny tanàn-dehibe anankiray dia sahirana izy ao anatin'ilay izy satria ikoroso tampoka ny tendrombohitra sy ny sisa izy tsy niomana tamin'izany. Le olombelona ao raha miakatra tampoka ny ohatrany hoe mikoaka daholo ny zaza rehetra ao vokatry ny zavatra miova be dia miakatra tampoka ny dépense-ny ménage ohatra dia miteraka fahasahiranana zay. Rehefa tena zoinao zany mety hitongatra ry amin'ny tsy fandriam-pandlemana fa mety hitombo ny isan'ny olona maninty izy teo mangalatra na manao herisetra na ohatran'izany. Dia jereo fa tena mifampiankina mihitsiny ny fampandrosoana ny fitantanana amin'ny tanàna sy fampandrosoana na renivohitra anankiray sy ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny areti-pivalana, ny aretin'ny taovam-pisefoana, ny tsy fanjarian-tsakafo, ny aretin'ny maso conjonctivite, ny aretin'ny koditra rehetrarehetra ireny zany a miabetsaka izy tsy malantsy fa ndao ataontsika hoe 100 ny zaza latsaky ny 5 taona ohatra dia nefa ny 3 ny marary no zaza latsaky ny 5 taona. Tsy hoe tsapa fotsiny fa iainana mihitsy satria raha tsy resakitsika hoe ny vanim-potoana fambolena zao dia tsapa ny fiemorany ary na ny rotsakorana azy raha taloha ataontsika hoe ny miteny hoe fotoam-pahavaratra tsika manomboka any amin'ny volana septambra volana oktobra dia efa manomboka mirotsaka ny orana raha ataontsika hoe tany amin'ny taona 20 tany ho any. Zao tsika zao raha ty amin'ny volana novambra vao manomboka mirotsaka ny orana, desambra janvier vao tena misy rotsakorana ritra indray izy aty amin'ny volana mars. Zany hoe lasa fohy kely ilay fotoana sy ny rotsakorana. Nitsapa koa anatin'izay ny fiakaran'ny hafanana satria ataontsika hoe mefoy zany ilay fotoana mampangatsika ny andro nefa koa zany tsapa ihany koa hoe ny rotsakorana le abetsahan'ny orana mety sy miova raha le refy azo. Raha ataontsika hoe isapatra ataontsika hoe amin'ny faritra anankiray mety mahatratra mirotsakorana any amin'ny 200 mm ohatra ao anatin'ny taona, mety tsy dia misy fiainana zay fa ny tena tsapa dia hoe mivangongo amina vanim-potoana anankiray le rotsakorana, mety ho 2 volana na 2 volana zay dia tapitra raha tokony hoe ao anatin'ny 4 volana no avy ny orana ao mandritra ny taona tamin'ny normal zany. Misy fiantraikany zany na dia amin'ny fiarahamonina manomboka tokantrano azy indray dia ampifandray hoe lasa fampisorosorena zany ohatra le mpianaka ny mpivatsy ny sisa mety misy ifandraisany ve zay mieritreritra fa misy apahana dia kely fotsiny aza mampatonga an'ireny fifandirana na conflit ao tokantrano sy ny fiarahamonina ireny ny fiovan'le toetrandro zany mazava ho azy. Fiarahamonina ny inona izy teo ny climat na ny toetrandro fiarahamonina tontolo mpiarahamonina tontolo anankiray io. Ny olombelona tsy afaka mivelona fotsiny amina zavatra anankiray, tsy hoe olombelona ihany manodidina azy fa zavaboary koa
dia tsy zavaboary ihany fa na hoe zavatra maniry fa toetrandro mitoetra n'le zavatra iainany eo dia aza diny fa matetika ny toetoetran'ny olona sy ny fomba fiainany mode de vie zany a dia manahakahaka n'iny climat na ny environnement naturel izay ainany iny. Ohatra hoe raha any amin'ny olona tany to dia fantatra ny olona hay zareo mipetraka ny Toliara ohatra tany mafana be any, fantatra ny olona hay reto any Antsirabe, hay reto any Pôle Nord, satria misy mifanahaka le fombafomban'le olona mode de vie any sy le toetrany andro. Dia raha raisitsika zany zay amin'ny fiovan'ny toetrandro, raha ohatra ka zatra ohatra hoe vanim-potoana rehefa ohatr'izao dia misy orana, rehefa ohatr'izao tsisy orana, rehefa ohatr'izao dia ohatr'izao ny any ka miovaova be izy tatoato. Dia jereo fa misy fikorontanana ho azy ny firindra ny fiainan'le zava-mananaina rehetra eo dia anisan'ny olombelona. Mikorotana koa ny olombelona fa tsy ny hazo ihany no mikorotana fa ny olombelona koa. Ary rehefa miresaka tsika olombelona dia le olombelona miara-maina amin'ny hafa, zay le raha zay koa mety miteraka conflit ny fahasorenana vokatra ny any. Le olombelona amin'ny fisainany ny comportement sy ny attitudeny mety miova koa vokatr'izany zavatra zany fivany zany satria mikorotana. Lasa misy fikorotanana dia le fikorotanana zay ny olombelona amin'ny ankapobeny tsy dia zatra an'izay loatra, sarotsarotra izy vao mahazo an'le lazaina hoe adaptation zany ao anatina situation rehefa vao. Le résilience hoe fiteny teknika, le fahafahana miatrika zavatra zany tsy mitovy. Dia za mieritreritra ary ohatra ny efa hitako ny lazain'ny banque mondiale zay nanjary nampiopampana ny accentuer any tsy fitoviana zany ile fiovan'ny toetrandro. Dia ny olona marefa vao mahay marefa fa ny olona manana mba afaka niatrika ihany arak'izay fahafahana eo satria efa misy hoentomanana. Le fifantohana zany tena tsy ao mihitsy satria mafana raha mangatsika tampoka raha izay. Faharoa koa le amin'ny resaka tsy fahasalamana vetivety eky izy dia manary andoha, manary kibo, kamokamo izy vokatr'izay rehetrarehetra zay. Dia na ny mpiasa ihany koa raha misy zavatra izay ohatra malaindaina fahafy zany ianao tsy azoazonao mihitsy zany ny famaritana ny hoe toe-batana sy ny fahasalamana vokatr'izay hafanana be na mety hoe atsika tampoka zay. Tsy maharaka zany ny mpianatra indraindray inona tsika zao, vanim-potoana inona tsika zao, ririnina tsika sa lohataona, fahavaratra ve sa fararano, dia lasa miankina be amin'ny lasa misy fiantraikany amin'ilay fampianarana sy fanabeazana ny mpianatra zany ilay izy. Tsika zao aty amin'ny akaikin'ny Rova Manjakamiadana miakatra be ny rehefa mamaky aty dia miakatra be ny lalana, fiakarana be. Rehefa tonga aty nefa be rivotra be dia misy fiantraikany amin'ny ankizy koa zay. Ny fahasalaman'ny ankizy lasa betsaka ny absence amin'ny mpianatra amin'ilay toetrandro miovaova, indraindray mangatsika, indraindray mafana tampotampo. Eny tokoa ny resaka olana foana sika hatreto. Soa ihany fa misy ny vahaolana ary manomboka amin'ny isambatan'olona izany. Eny amin'ny kion-dalana rehetra eny misy ireo miezaka isan'andro ama io olana toetrandro io. Araka ny ohabolana malagasy hoe miherikerika mahatondra drano. Maherikely ny antsasaky ny olona nanontaniana no nilaza fa efa mbiakoditra ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. Iraika amin'ny 70 isan-jato no milaza fa misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana ny fiovan'ny toetrandro. Manodidina ny 50 isan-jato no nanamarika fa miantraika amin'ny fiainana andavanandro ny fiovan'ny toetrandro. Tsy azo iodivirana koa ny fiantraikany eo amin'ny fambolena sy fiompiana satria 70 isan-jato no adiadiana no naneo izany. Tsy misy sehatra fa miala amin'ny toetrandro arak'izany. Ifantoka kokoa amin'ireo sehatra tena hiaran'ny fiovan'ny toetrandro isika izao: fahasalamana, tontolo iainana, fambolena sy fiompiana ary ny fampianarana sy fanabeazana. Raha ho an'ny Antananarivo manokana dia misy fiaraha-miasa ny foibe famantarana ny toetrandro sy ny foibe misahana ny fahasalamana maneran-tany UNICEF sy ireo sampana misy eto Madagasikara dia nametraka ny fitaovam-pandrefesana ny kalitaon'ny rivotra. Dia misy fiaraha-miasa ihany koa taony foibe famantarana ny toetrandro sy ny tompona andraikitra misahana ny lemaka Antananarivo dia ny APIPA
dia ny fanaraha-maso tsy tampaka ny avon'ireny ranony koba mba hahafahana mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay zavatra izay. Manentana ny olona tsy hanara mifako eny amin'ny rehetra eny satria raha ho avy tampoka ny firotsahan'ny orana dia mety hanentrana ny fandehanany rano izay na kanal. Mamboly zavatra izay mila aloha za manaja ny tontolo iainana satria raha ratsy ny tontolo iainana raha ohatra sy manontolo iainantsika dia sika ihany hitsindan'ilay vokany. Tokony tsy mandoto intsony sika atsahatra sy ahena fanapahana ala sy ny doro tanety qui sont très fréquentes. Raha nataoko voalohany zao nanao resaka compostage dia amin'iny zany mba afaka miproduire biogaz ianay sady afaka mahazo zezika. Le biogaz moa zany gaz à effet de serre fa au moins le izy mba ampiasana. Dia ny vita moa zany dia azo hatramin'izao efa mahangona angamba zay ny fako efa voahangona angamba efa 1 tonne angamba zay ny voahangona ko hatramin'ny 2020. Dia resety eo koa décidé hoe angony koa aby ny boaty plastika sy ny tavoahangy plastika tao an-dragnonay amin'ny mipetraka tamina kilasy mandry taloha dia misensibiliser kolonga agny ampianarana agny amin'ilay sekoly naraka taloha. Tsy dia mbola tena hoe nisy zavatra tena hita mivaingana hoe nataoko. Efa nanentana an'ilay ankizy ohatra hoe teny am-piangonana anay ampafatapatatra kokoa ny olona amin'ny fiarahamonina manodidina amiko fianakaviako. Miezaka hoe rehefa mbola azontsika atao mamboly dia ambolentsika aloha ilay hazo dia manentana amponina koa hitandro fahadiovana mandrakariva fa tsy andro hoe tamin'ny favaratra izay vao andehana adio kanal fa izay reto koa vehivavy reto samy manana fambolena ny tokantranony ho an'izay manana tany ho an'izay tsy manana tany izany dia miaraka aminay ato zay mamindray fambolena voninkazo dia fambolena voankazo satria tanjona izany dia atao maitso ny tontolo. Mboly hazo zay dia mivarotra zanakazo zay dia manentana amponina izay mba hoe amboly dia mba tsy handotondoto foana. Fanajana an'ireo natiora reo toy ny setroka automobile sy ny karazany toy ny manimba zavatra daholo reny. Aheno reny, aheno. Dina automobile. Tsy mbola nandray andraikitra mikasika ny fivoahan'ny toetrandro mihitsy atao. Olo anao tsy maintsy hoe manentana ny olona. Par exemple fotsiny izao le mandoro ala reny tsy azo atao mihitsy reny. Mamezaka manadio tanàna dia madio rehefa madio ny tanàna ao anatin'ny fanadiovana mihitsy azo amin'izao. Anentana ny vahoaka ny faritra misy anazy tsirairay avy zany hikojakoja ny ala dia ny rano ohatr'izay zany mba hiavian'ny orana tsara zany. Tsy manarinary fako aloha Ama fiaramiasa teknika ny GZ dia toanara teknika sarabola no ataonay hatramany andiany voalohany fandarana sapage dia ny efa natao zany dia ny fanampianan'ny gouvernemanta malagasy tamin'ny fananganana ny drafitra hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara na ny PNA. Dia koa ny toana amin'ny fananganana stratégie sectorielle. Inona ny azo atao Antananarivo renivohitra? Izay toerana rehetra tandidona ny loza dia tokony tsy hisy hipetrahanay intsony. Ara-teknika izay teneniko izay za tsy miresaka ny ara-politika mila tetipaka mazava tsara zany hoe raha ohatra ka hanala ny olona anankiray marefo ao anatin'ny faharefona ahoana ny fomba hiatrehana an'izay. Izay zany ho Antananarivo renivohitra. Ny faharoa raha ny ara-teknika ny resahako ahoana ny hanatsarana ny fitantanana ny fako Antananarivo renivohitra. Ny fahatelo dia hoe misy roa zany amin'ny commune manodidina Antananarivo sy Antananarivo renivohitra. Raha mila jerena izay fifandraisan'izay hoe metimety kokoa no mijery ny Grand Tana no miteny hoe Antananarivo renivohitra fotsiny. Mirona kokoa any amin'izay fametrahana an'izay justice climatique izay zany zao ny vinanasa eritreretin'ireny ala sasy ho apetraka amin'ity taona tsatsika ity. Efa misy ny ezaka ataon'ny tsirairay indrindrindrindra ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ologatsara. Tsara foana ny ampitomboana ny fampahalalam-baovao sy ny serasera mahakasika an'ilay izy amin'ny alalan'ny fanentanana eny ifotony indrindrindrindra. Ny olana teraka ny fiovan'ny toetrandro dia olana misy mihoatra ny efa iainan'ny olona andavanandro ary ny olona tsirairay tsy afaka hiandry andrakotsitra be vao afaka hiatrika an'izay fa dia ny afahany izy zany mila misurvivre foana isan'andro dia miezaka izy zany misadapte miatrika an'izay arakaraky ny enti-manana
eo am-penatanana zay fiarahantsika malala fa raha ny tatsaha manokana dia tsy hanana ny letimana fa entimanana fana miasika zay dia ilaina foana zany ny fanetsehana ny fanamafisana n'izay fanentanana zay. Lay fomba fanaovana zezipako na composta ozytsika tsara kokoa no mila ampianarina ny tatsaha dia ireny teknika reny zany zao ohatra mora trandrahana ary mora raisiny tatsaha tateo arina miampy fotsiny zay isan'ny tena povoyany io ny ekipa ny BMTT ohatra hoe ny resaka lombry composta ny volo rakotra dia efa nampiasan'izany ny mpamboly taloha zany fa ny sin'ilay teknika vaovao fotsiny ohatra hoe ny taloha dia nahazatra azy dia hoe rako maty fa ny teknika vaovao dia miresaka kokoa ny antsoina hoe rako belona misy karazakazo eto amintsika zay ambileny manodidina ny loharano zay tsapa fa mitazona kokoa ilay loharano sy oritra dia amin'izao fotoan'izao ara moa zany BMTT mbola miaraka amin'ireo mpiara-mikatroka koa manaparitaka n'ilay karazana volo be na karazana volo zay ambilena manodidina ny loharano tsy eny amin'ny loharano rery zany fa isan'ny aparitaky ny BMTT zany zao ny fanentanany BMTT ny hoe isan'ny tsara koa ny fambolena volo iarovana ny tontolo iainana hatramin'izay ny BMTT dia efa niezaka foana satria ny tena indro teo hoe fa ely zahay no nampirisika ny olona ny ampiasa ny resaka itaon'ny fambolena biolojika. Izay toromarika omen'ny ministerin'ny fahasalamam-bahoaka mba tonga ny olona anankiray hatanjaka ara-pahasalamana dia tokony arahana daholo. Sika matetika zany ambany zavatra ny fahasalamana ohatra ny tsy eritreretintsika fa nefany anankiray tena mila kolokoloina ny fahasalamana ankoatra ny sakafo dia reny le hoe efike reny zany tsara foana reny satria manatsara ny fahasalamantsika. Rano hoe mila mahery misotra antsika tena voaloaka rena ny fahasalamana raha sanatria misy aretina dia ny fanatonana tombom-pahasalamana aingana fa rehefa malaky mahazo tombom-pahasalamana malaky mahazo fahasitranana sady kely kokoa na ny vola lany na ny fotoana lany rehefa malaky manatona tombom-pahasalamana tsika raha sanatria ka marary. Bulletin climat santé zany miainga tamin'izay le hoe ity ny vinavinana toetrandro vinavinana hafanana sy rotsakorana inona ny aretina mety irongatra aretina mifandraika amin'ny toetrandro ao anatin'izay dia le bulletin climat santé zany aretina nakienina teo eo zany nefa naizahana narahana tao anatin'izay ohatra ny tazomoko arakaraka ilay atorom-baovao netiny namendry zareo météo mety izao ny hafanana sy ny rotsakorana sy ny amandona dia anjaranay zany jereo mety izao zany miakatra dia manao bulletin climat santé zay dia aparitaka eraky ny région zany zay hoe miomany ianareo na efa petrapetra daholo na inona ny fipetra tokony raisinareo fa ity aretina ity dia mety irongatra ty aminareo fa tsy vitany mampandrefa nalefa amin'ny hotline zay koa zany le information zany hoe misy ina moa ty izy to 321 gratuit amin'ny Airtel rehefa mitapy an'izay zany dia tianao fantatra ve ny aretina mety irongatra bebe kokoa dia misy tsy ndriony ohatrohatran'izao dia ankoatran'izay koa namolavola boky fampianarana zany curriculum de formation ndray koa hoe atreto zany aloha tena mbola vitsy dia vitsy ny fiasan'ny fahasalamana tena mafy an'izay hoe fiovan'ny toetrandro sy fahasalamana zany dia namboarina zany izay karazana taridalana fampianarana izay ny ainga avy amin'izay fitohizan'ny asa rehetrarehetra natao zay. Tsy misy afa-tsy ny fitandremana foana zany raha miresaka ohatra fitafiana ohatra hoe tsy fantatrao mihitsy zany amin'ilay fiovan'ny toetrandro manao akanjo mafana dia mila mitondra akanjo mafana foana mitondra satroka fisotroana rano tena zava-dehibe mihitsy ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Mikasa zany ny sekoly rehefa ho arindrina kely aho ohatra hoe hanamboatra zaridaina kely ny sekoly ampianarana ny ankizy hoe ohatra izao ny atao rehefa mamboly azo ohatra izao ny atao rehefa mamboly ahoana ny fomba hiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny mety ho tohiny raha ohatra ka tsy misy ny fandraisana andraikitra dia mitohy hatrany ny fiakaran'ny maripana izay voalaza teo ambony ary mety ho tonga hatrany amin'ny 2.5 degré celsius ny fiakatra n'izany maripana zany afaka 30 taona 50 taona mety ho tonga hatrany amin'ny fihenana 100 isan-jato any ho any ny rotsakorana raha ho an-tanina rivo manokana.
Entanina ny olona tsy foka sigara. Raha masony tomobila sy moto bisetra. Mezaka mamevana ny fitaterana iombona. Entanina ny olona mba tsy handoro tany eny, tsy handoro ala. Tokony tsy hanapanapaka ala. Satria raha io simba io dia tsika ny zaka mivoka na voka mety handringana atsika mihitsy. Raha tsy manao hetsika isika dia ho simba ny tanitsika sy ny tontolo iainantsika ka isika ihany no hizaka ny vokany avy eo. Aza manimba ny tontolo iainana fa mety animbanao ihany. Isika tanora izany ny tompona andraikitra voalohany amin'ilay izy a. Samy manao zavatra kely aby tsika rehetra dia ny raha kely iny tambatra maromaro dia mahavita zavatra ngeda. Andeha isika hanamafy ny firaisan-kina sy hanamafy ny ady atao amin'ny fiovavan'ny toetrandro. Samy tompona andraikitra daholo ny tsirairay samy mikojakoja na ataontsika hoe manodidina antsika fotsiny aza zany. Fadiovana indrindrandrindra. Tokony hoe mikaja ny rano koa tsika. Dia mandoro tanety koa zavatra tena tsy azo atao. Mila mamboly aza mba ampiferina an'ity Madagasikara tsika nosy maitso. Efa mbiakoditra amin'ny fiovan'ny toetrandro dia mila hatrehana dia n'izao. Efa misy teknika maromaro mandeha eto Antananarivo fampiasana ny fatana mitsitsy ny fatana solaire amin'ny piasa birao amin'ny fialana ny fampiasana ny rano mineraly anatina tavoahangy plastika fa mba mampiasa fitaovana hafa zany ampisotroana ny rano, fampiasana ny bonbonne, fampiasana ny gourde hoentina avy any an-trano mba afataitaitra amin'izay na dia ao an-tokantrano ara zany a mifamizaka koa tsika mba miady amin'izany fa tsy voatery ihany foana ny mpanentana na fitondram-panjakana. Tontolo iainana zany tena mamaritra ny fahasalamantsika zany dia zahantsika mihitsy hiaro sy hikajo ny tontolo iainantsika. Izay olom-pirenena afaka mieritreritra aloha dia tokony eritreritra ny any anaty association, ny any anaty fikambanana samihafa miomana foana fa amin'ny vanim-potoana rehetra mety hitranga foana ny loza ohatra satria mikorotana ilay sistema iray manontolo. Ilaina ihany koa raha ohatra azo atao mba fanentanana foana zany ho an'ny sarava-be-bahoaka na misihatry ny fianarana amin'ny domaine rehetrarehetra hoe le fiovan'ny toetrandro. Raha ohatra ka izao no mitohy mampalahelo ny taranaka fara-mandimby. Manosika ireo mpikaroka hifantoka amin'ny fifandraisan'ny tontolo ny tanan-dehibe sy ny toetrandro ny zava-misy ankehitriny. Mandray anjara amin'ny fandrindrana ny toetrandro ny tanan-dehibe sady hiara-ny fiantraikan'ny fiovana sy ny fiovaovan'ny toetrandro ihany koa. Tafiditra ao anatin'izany Antananarivo, renivohitry Madagasikara. Ny antotanisa voahangona nanomboka ny 1.7 hatramin'ny 2.4 dia mampiseho fiakarana eo amin'ny salan'ny maripana ary fikorotana eo amin'ny tahan-drotsakorana. Miamitombo ary miamafy ny fisehoan'ireo tranga ara-toetry ny andro sy toetrandro mahery vaika toa ny Rivodoza, Orambatravatra, Tondradrano, Haintany. Tao anatin'ity horonan-tsary ity namoaka fandalinana kasika ny fiantraikan'ny fiovana sy ny fiovaovan'ny toetrandro eo am-ponina Antananarivo renivohitra isika. Nampiseho tokoa ireo vokatra azo fa lalina kokoa tsy araka ny fiheverantsika azy ny fiantraikan'izany. Ny fiovan'ny toetrandro dia mandray anjara amin'ny fitombony tsy fitoviana ara-tsosialy, ny fiovan'ny fomba fiainana ary ny fiforonana fiovana ara-tsosialy. Tsy misy olona afaka hiasa irery. Rehefa miara-miasa isika mahavita zavatra lehibe na mpianatra ianao na ray aman-dreny na mpikaroka na manana andraikitra ambony na olon-tsotra samy manana ny andraikitra tandrify avy azy isika mba hahatonga ity tanànantsika ity firenentsika ity ho tsara kokoa fa indrindra ho tonga any amin'ny fandrosoana maharitra. Mila manangana rafitra ekonomika vaovao isika. Etsika maika tokoa izany tsy andraikitra fotsiny fa adidy mila raisina an-tanana hiarovana ny zanak'olombelona amin'ny faharinganana. Satria tokoa isika olombelona ihany ny fototry ny fahasimban'ny tontolo iainana, isika ihany koa no afaka hiaro izany sy amerina indray ny fiainana amin'ny laoniny. Ndeha ary andray andraikitra dian'izao. Misy teny zay en anglais izy Greta Thunberg no miteny anazy tamin'ny vidéo nataony tamin'izay dia izao no teneny hoe if you choose to fail us I say will never forgive you. Zany koa rehefa maika zany koa atoko nga mampidika izy nga fiteny azy dia agnaitsahana dinareo mihitsy satria anareo ohatra ho ray aman-dreny benay rehetra.